Vatia tontolom-baovao hafa kosa isika nitohy tamin'ity androany ity ny hetsika arabaritra la Grande Braderie de Madagascar izay karakarain'ny MadaVision raha nisokatra nanomboka tamin'ny alarobia fa 20 ny volana desambra teo tokoa mantsy izany dia niato kely aloha omaly zoma 20 ny volana desambra dia ho fantaritsika tantatin'ity fanadihadiana ity nanahoana ny akony ho an'ity androany ity indray. Niverina nisokatra androany tetsy amin'ny lapan'ny Fanatanjahan-tena sy ny Kolontsaina etsy Mahamasina ilay hetsika Grande Braderie de Madagascar andiany farany amin'ity taona 13 ity hetsika izay karakarain'ny MadaVision raha nikatina omaly andro natokana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka. Sabotsy aloha dia tena tonga maro mpanjifa ary netsena maimaika daholo ny ray aman-dreny ny amin'ny kilalao ny amin'ny fitafy fanadezany ary dia mbola misy koambo zany fa atsika mamita an'izay fiantsenany izay akoatra ny mety ilaina amin'ny fetin'ny farany taona moa dia manentana trano izay anao mpanjifa hitsidika ny stand microcrède atoka misy petrabola tianao atao na koa financement dia dafitika zany dia afaka manantona stand microcrède isika. Miisa 53 ireo trano efa hita eny an-toerana ary voasolo tena avokoa ny sehatr'asa rehetra isan'izany ny fitaovana sy ny kojakojan-dakozia ika farany izay amidy amin'ny vidiny tena mora tokoa. Masaka zavatra ohatrohatr'izao afaka sika manao asary ana iso karazay très fine avetrany tasikotra fosiny io tonga dia complet zay fosiny vitan'ny pomfritsika miala zay iny afaka sika manao rogay raisiny zavatra sia vatikaty rehefa vatika zay iny raisiny tomata refato toesenaka zay fesika kenday mandeha rehefa anaty io toesenatra zay vitako baisika. Mandritra ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar etsy Mahamasina ihany no ahitana ny karazan'entana toy izao. Tsy njovina manokana ireo mpanjifa satria ankoatra ny fizarana fanomezana ho azy ireo dia mbola amorana ihany koa ny fividianana ireo akora varotana arakaraky ny fahefa-mividy.